folakandrokatroka no nidiadina teto amin'ny lapany ny fitsarana manokana amin'sahana ny fifidianana eto Ambohida ny kandida Sylvain Rabetsaroana Kandida atolotry ny PNJ mazava hifaninana amin'ny fifidianana Filoham-pirenena. Nojerena akaiky ireo an-tohatra takina rehefa aveo nataony somi fanamarinana fa voaray ny an-tohatra rehetra. Teo amin'ny sehatra ny fandrarana ara-toekarena iraisam-pirenena no tena nahafantarana ny Sylvain Rabetsaroana efa mpikambana tamin'ny antokaviany koa izy ary efa no olona nandritry ny taona maro. Misy olana loatra araka ny teneniko taminareo fa matona efa taona mero sy président national ny Jereo niresaka momba an'io fa tsy misy namitapoka akory. Nasiny resaka ihany koa teto ny mikasika ny fihaonana nataony ny FFKM. Za olona mpino sady mivavaka ray aman-dreny reo FFKM nareo araka ny soa sy ny tsara ho an'ny firenena reo. Misy resaka ihany mifanaovana hita zany nindesiko nitranga tany amin'ny firenena ohatra tany Libina tany Tunisie zao natao ty zakamena dia tsy milama mivoaka dia nikotana indray dia mifanilindreo ray aman-drenam-panareo zany hoe tena tsy firenena zany intsony eto Madagasikara. Tsy tokony isy ny tombosiala amin'ny fanarahana ny fitsipy-dalao ho ihany izy. Aloha manara-dalàna foana latran-danja ary fa vita foana mafy dia ho teo kosa olona manao izay tsy mety. Ho an'ny PNJ mazava mantsy dia ny fanarahana ny ara-dalàna sy ny lalàna mifehy ny fifidianana no takiana satria mila fanabeazana matotra ny tanora mba hizorana amin'ny fampandrosoana any Madagasikara.